Toe-panahy et Pasteure BARBIER Christina. Izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Amen. Iondrika isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra. Manome voninahitra ny anaranao masina amin'izao maraina izao fatrapo amonjena ny herendoza ary dia nomenao fofinaina hideranao hankalazanao hanao hoe masina 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 Jehova tompony maro heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Saotranao indrindra zahay ray masino ka manantona anao ampanetretena ny fo sy fanahanay mangorohoro satria masina loatra ianao ray malala. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nanatonanay ianao ampasahina ankehitriny satria amin'ny alalany no ahafahanay manantona anao dada malala izay any an-danitra. Saotra amin'ny fahavelomana, saotra amin'ny famondram-po izay omenao isa-maraina. Mankasitraka tompo malala mbola nanirahanao koa ny fanahinao masina anatanteraka ny teninao hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ianareo ka tsy reraka. Sasombranao madio zay Jesosy ho afa-keloka. Sasombranao madio zay Jesosy iongotra indray ny fahotana ny faka mangidy ny ota any anatina ihany izay mampisaraka anay aminao. Koa diovy zay tompo araka ny teninao tokoa fa niranao soa ny manadio anay ho afaka mitsi fahamarinana rehetra. Omeo anay ary ankehitriny ny fananao masina anatrika feno zao firaisampo firaisampanahy reto zanakao izao Jesosy malala. Fanahy masinao, fanahy ny fahazavantsaina, fanahy ny fitiavana an Jesosy, fanahy ny fahamarinana. Fenoy ianao izahay amin'izao maraina izao indray mba hatakaranay ny tianao ambara ampahirezanao anay tsirairay avy amin'ity maraina ity. Mitenena tompo araka ny fombanao vona iano anao izahay olo mbo fidinao sy olo mbo antsonao. Dera sy nilaza ho anao riariany anao Hafatra mitaloha zany ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana malala natratra indray izao maraina maraim-baovao izao. Ny toe-panahy mendrika hoentitsika manantona an'Andriamanitra mivavaka. Izany no fampahirezana, lohatenin'ny fampahirezana amin'ity maraina ity ka sokafantsika ary ny baibolitsika ho jerentsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy araka ny Lioka toko 7:20. Lioka toko 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 4:40. Rehefa hita izany ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko-tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoretra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao akeriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamory hetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Ary ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy niteny ny andrandra ny lanitra akory, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory, fa nitehitratra ka nanao hoe, Andriamanitro, mamindrafo amiko mpanota, lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no amarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahety ary izay rehetra manetry tena no asandatra. Amen. Ray masino, mana masina nay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray
amin'ny alalan'i Kristy Jesosy sy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Anio dia te-hampianatra antsika ny soratra masina izay novakitsika teo araka ny voalaza teny aloha ny tokony ananan'ny kristiana toe-panahy mendrika ho enti-mivavaka. Tsaroana tokoa ny tantara ao anatin'ny soratra masina fa raha ho avy tokoa ny andro farany dia misy ny prahalahy na prahavavy ray ho raisina ary ny ray ho avela. Tahaka n'izany koa ny mpiara milay W na am-piangonana io, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Zany indrindra no mahatonga saina amin'izao fanarahana an'Andriamanitra izao. Mila fitandremana be dia be amin'izao andro farany izao ny toe-panahintsika mivavaka manoloana an'ilay Andriamanitra masina sy marina. Koa dia ho aniza moa no nanaovan'i Jesosy izao fanoharana izao? Tsy ho an'ny fariseo satria vao maika hiamafy ny fony. Raha fariseo anankiray namany no atsangana hotsinihana eo anatrehany. Mifanaraka ny mpandinika rehetra fa nataon'ny tompo tamin'ny mpianatra sasany izao fanoharana izao. Tsindron Jesosy fangamba nila ho voan'ny fiavonavonana izy ireny ka nanaovany izao fananarana izao. Olona roa samihafa no voalaza eto, fariseo sy ny mpamoritra. Jerentsika kely ny fahasamihafany ny fariseo izay voalaza eto, ny toetrany zany sy ilay mpamoritra. Ilay fariseo indro izy mitantara ny soa nataony amin'ny Andriamanitra. Navatra tsara ny fifadin-kanina indroa izy isan-kerinandro. Eny nalohany davokoa ny fafolo-karena. Milaza izy fa tsy mba olona tahaka ny sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na mpamoretra io aza ozy izy. Zany no voalazany eto. Izao anefa no tokony ho tsarovany ny mpivavaka. Mavesa-danja lavitra amin'Andriamanitra ny toetra tsara noho ny asa tsara sy ny asa be da be atao eo anatrehan'Andriamanitra. Nefa moramora kokoa amintsika ny manao asa tsara sy asa be da be noho ny ananana toetra tsara. Ny anankiray manko manapetra hita maso, azo isaina, ary ny anankiray kosa tsy manam-pavitany, tsy azo kotiana, tsy hita ho jerena. Ny rehare izy, jerenareo nge ity izy mitanisa ny ratsy izay tsy nataony, tsy matahaka ny sasany aho, tsy nanao izao sy izao aho. Zany ry havana no atao hoe fanahy miavonavona amin'ny fahatsarana negatifa ananany. Fireharihana diso toerana. Tsy tokony doka tena isika raha tahiny tsy nahavoatsika ny fakapanahy na halavon'ny sasany. Samy manana izay karazana fakapanahy mahery amin'ny avy ny olona. Ny mandaitra ny amin'ny sasany tsy mahavoa ny hafa. Ilay fariseo angamba dia tsy nalay-panahy hanao izao fahotana irehirehany izao no tsy natao eto izao, nefa kosa nanota tamin'ny zavatra hafa kosa izy. Lalina ny avonavony ry havana. Zarainy ho kilasy roa zany ny olona rehetra. Ka izy dia izy irery ihany no ataony kilasy iray, ary ny olon-kafa rehetra no ataony kilasy iray. Mahatsirafina izany.
ny fireharihana noho ny hatsaram-panahy dia fahotana mahavoafady eo anatrehan'Andriamanitra. Halan'ny Kristy loatra ity fanahy ity. Kristy Jesosy mahatsiriavana dia sakaiza ny mpanota mibebaka mitomany eo atongony, fa lavitra kosa ireo manamary-tena. Ka mila mitandrina izaho sy ianao. Mitandrema fa fakam-panahy mety avoantsika kristianina koa zany matetika. Nefa tsy misy manohitra ny fanahin'i Kristy ohatranazy io. Izato fanebahany ny hafa, tebahany teo amasony olona. Na tahaka io mpamory hetra io aza ho zezy ny fomba fiteniny. Nefa tsy fantany fa Andriamanitra makasitraka io olona izay tebahany io. Tsy fantatsika avokoa izay anton-javatra manetsika na fakam-panahy mahazo ny hafa. Koa aoka ho tsaroantsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza mitsara lahy mba tsy ho tsaraina. Aoka isika hanaja ny hafa na dia any anatin'ny saitsika lalina tsy miloka any aza. Manandratra ny toe-panahy, ny mahita ny soa ananan'ny hafa no sitrak'Andriamanitra ary ny miantra azy raha hitatsika fa latsaka amin'izany. Ota izany ny manodidina antsika. Ny fiavonavonany dia mitarika azy handahan-teny fa tsy tena hivavaka. Noho inge izy ho vavaka ataon'izao ry havany. Tsy vavaka anie izao ataon'izao fa lahateny. Lahateny eo anatrehan'Andriamanitra. Misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona rehetra sasany izay mpanao ankeriny tsy marina, mpijangajangana, mpamory rehetra. Tahaka an'io ny faty isan'andro aho mandahateny. Zany no nataony ry havana malala. Olona pieboebo mantsy ny fariseo. Olona pieboebo dia mihevitena ho marina foana satria efa misy ezaka nataony ary dia tsy tsaroany izay maha olona mpanota azy. Ny tsy fananana ny fahamendrehana avy amin'ny tenany ary ny ilany mandrakariva ny fanampian'Andriamanitra sy ny famindrampony ary ny fahasoavany. Ary noho ny amin'ireo asa miavaka maneho fitiavam-bavaka sy fahatsaram-panahy ivelambelany fanaony dia mihevitra izy ireny fa efa tonga lafatra tapitr'otra amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana. Inona nefa no tena vavaka izay tiany Jesosy izao tsotra izao? Fangatahana izay zavatra irina ho an'ny tena, hanovana ny tena izany sy ho an'ny hafa. Teny miboiboka avy ao am-bava, vokatry ny fo matsiaro tsy fahampiana, vokatry ny fo matsiaro tsy fahombiazana. Teny asesiky ny ao anaty fa tsy mpilivava natao tsy anjery ka hoentina hanebahana ny hafa na koa hanatsarana ny tena. Ny tena vavaka dia vavaka avy amin'ny fanahy tokoa sy ny fahamarinana. Koa andao isika hitandrina amin'ny vavaka izay ataontsika na amin'ny teny izay zarantsika amin'ny olona, fa andao feno fanamarina tena loatra dia sao sanatria mamitaka antsika ihany izany ry havana malala. Ny mpamoretra, ilay mpamoretra, inona no hitantsika eto? Fa netretena fatratra, nijanona teny lavitra teny izy. To tsy saina nantona ny toerana masina akory fandrao maloto azy, sady fandrao mandoto azy. Tsy nety niandrandra ny lanitra akory izy. Menatra n'Andriamanitra. Ka ohatra ny tsy sahy hifanatry maso aminy. Ny fanetretena ny toe-panahy lehibe indrindra. Ilain'izay manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka hangata-javatra aminy. Tsy ny fiheverantena ho feno mampiandranandrana, fa ny fahatsiarovana sy fahampiana lalina manetri-tena
fanetretena no ambaratonga voalohany indrindra diavina izay teo ho any an-danitra. Asa tino izany ry havana malalako, fa tsy barabarana ny lanitra, fa natoritory tena bebaka. Raha nisy hanamartena ity mpamoroetra ity no tokony ho nanao izany, satria no heveriny olona ho farahidiny izy ka tokony ho fatrapifikitra tamin'izay mba fahatsarana kely nananany izy ho fiarovan-tena. Kanto tsy izany no hita eto, fa fahatsiarovana heloka lalina dia lalina. Hoy izy hoe amiko mpanota ozy izy, amiko mpanota. Tsy voalaza ny tsirairay ny listiny na hadiso azy, fa ny fony manontolo no tsaroany fa ratsy, ka tsy mahay manavaka izany rehetrarehetra izany izy. Toy ny miaramila maratra mafy avy any anaty, tsy mahay manondro izay faritra samy voarehetra, fa izao ihany no any kiakiany dia ny mitalao famonjena, vonjeo, afaho, faresy. Mahonena izato fitolokony, Andriamanitra, mamindrafo amiko, mpanota aho. Mila tsy aloha-peo akory izy, tsy misy aina tao ny hamonjena ny tenany, afa-tsy ny mitondra azy eo anaty an'Andriamanitra. Ny lalàna mantsy dia mamono, ny filazantsara kosa dia mamilona. Raha ao ambanin'ny lalàna no matsiaro lalina ny fahadisoana itsika, dia famoiza-po lehibe ny vokany. Fa izay mitoetra eo ambanin'ny filazantsara kosa dia miantomboka ahatsiaro ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ka halala fa azo avela ny eloka efa lasa noho ny ra efa latsaka. Dia hahaino fa voasasa ny fahotana, na dia tahaka ny jaky aza. Ity no hany mahay manova ny fahavoazana tamin'ny lasa, anjary tohatra iakarana ho any amin'ny toerana vaovao. Fiankeikeloka marina, amiko mpanota hoy izy indray. Manao ahoana no fa mifahasamihafan'ny ity lehilahy ity sy ilay fariseo? Ny fiankeikeloka no hany ahafahana amin'ny fahotana mitambesatra. Rehefa tena miaikeloka marina eo anaty an'Andriamanitra mantsy ny olona, dia famantarana izany fa miala amin'ny fiatsaram-belatsy izy ka mitsotra. Hoy izy amin'Andriamanitra hoe, diso aho, ny tenako dia mahalala fa meloka aho, ary vonin-kiala aho. Hariko izany fiainana tsy mahomby izany. Tsy izao izany, fa ny fahotana miasa ato anatiko ka vonjeo aho, mba ho afaka ry mpamonjy malalo. Rehefa ny hery manontolo no entina miezaka manaisitra ny ota, dia mamonjy tokoa Andriamanitra. Ary ny hery ny fahasoavany dia hahatonga tsika ho tena mpandresy. Moa misy fifaliana aty an-tany azo ampitahaina amin'ny fifalian'ny mpanota voavela eloka sy afaka amin'ny gadra ny fahotana. Tsy misy. Jereo ity mpamoretra, nidina tany an-tranony efa no amarinina sahady ozy izy araka ny tenin'Andriamanitra. Ry mpanota tahaka ahy io, andeha retsika hiaikeloka, andeha retsika hitondra ny fotsika eo anatin'Andriamanitra ho fenony ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny asongadiny izao fanoarana izao nataon'i Jesosy izao ry havana dia tsy hoe aleo ny kristianina ilay mpamorohetra mpanota toy izay ilay fariseo mpanamartena, satria samy maharikoriko an'Andriamanitra avokoa na ny mpanota izay tsy rototra akory hitondra ny tenany eo anatrehan'ilay hazo mitanam-bokovoko,
na ny fariseho mpanao maritena, fa izao miantso antsika rehetra hiala, hiaina, azafady indrindra, miantso antsika rehetra hiaina amin'ny mahampianatra tsy mandeha ho azy, fa zao kosa hiaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Tsy amin'ny fomba ny fiainan'ilay mpamoro hetsy akory no nankasitrahan'i Jesosy azy, fa ny maromarina kokoa dia ny toe-pony na nety tena na nenina ka ny bebaka. Hoy Jaona mpanao batisa hoe, mibebala ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Azadino fa mbola eto ambany masoandro izao sy ianao, miloloha lanitra ho lena, mandeha tany ka ho lafo. Tsisy manatanteraka ny marina na dia iray aza, mbola olombera avokoa, ka mila tsarovatsika izany mahampanota-tsika izany raha mbola miaina koa. Ka ndao bebaka isan'andro, ahay hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy aro tena fa fadiran-ovana ka mila famonjena, ary koa mivavaka ho an'ny hafa. Tsy hanandra tena, fa kosa hanetry tena, tahaka ny Jesosy Kristy, fa ny fanetren'i Jesosy tena hatramin'ny nahafatesany, no nanandratana azy ka nanomezana azy anarana ambony indrindra, ka ny lohalika rehetra dia ihany koa ka eo anatrehany, ary ny lela rehetra idera ny anarany masina, noho ny fahamasinany sy noho ny fahamarinany. Azy irery ny voninahitra, fa tsika kosa ny fananana toe-po, toe-panahy, ahay hivavaka manoloana n'ilay Andriamanitra masina sy marina izao. Aleluia, amen. Vavaka sika to. Saotranao indrindra zahay Jesosy Tompo, mbola nomenao zao teny izao. Saotranao indrindra zahay Jesosy Tompo, mbola hampatsiarovanao fa mpanota tsy marina ary tsy mendrika. Ity ny lohan'ny mpanota manantona anao voalohany indrindra Jesosy. Feno fanamarina tena, feno Tompo fizahozahoana, kanefa Jesosy, raha nanomana ny teny izay nomenao hotoriana, dia nitehitrahatra tokoa menatra sy mangahy ahy. Soa fa Andriamanitra azo ivalozana tokoa ianao, satria ny teninao dia milaza fa zay manantona anao tsy mba misy olavinao. Ary tsy tonga iantso ny marina tokoa ianao fa ny mpanota mba hibebaka tahakahy. Ankehitriny Jesosy, mitondra ny tenanay tsirery avy, mangatam-pamelan-keloka eto anatrehanao, satria dia matsiaro fadiran-ovana tokoa raha misaraka aminao. Amin'ireny ota maro samihafa reto mety tsy fananianay aza, ary zany no mbola ampitandremanao anay isan'andro amin'ny alalan'ilay teninao any amin'ny ohabolanany hoe misy lalana mety haverin'olona fa mahitsy, nefa dia mitondra azy amin'ny fahaverezana ireny rehetra ireny. Jesosy malalo, Jesosy io, mandadilady eto ambany tongotra masonao. Matsiaro tena tokoa Jesosy malala, fa mbola betsaka ny zavatra ho amboarina, ho arenina amin'ny fiainam-panahanay amin'izao fivaniananay etsy an-tany izao. Ko meteza anao hanasanay isan'andro, hanadio anay, hatsapahanay Jesosy malala, fa mila famonjena nge zahay Jesosy. Izany mbola hanomezanao anay tombonandro ahafahanay mibebaka isan'andro, fa raha tsy izany moa inona tsony no tokony hitoerana eto raha efa masina sy marina izahay. Jesosy malalako, Tompo, vonjeo zahay Jesosy, ary afaho zahay.
ahazo ny famindramponao isanandro. Tsy vitanay zany amin'ny fonay miavonavona, amin'ny fonay feno fanamarina tena. Tsy vitanay zany amin'ny fonay feno tsy fankatoavana ny teninao. Fa raha tonga kosa ny fanahy ny fahamarinana hoy ianao, dia izy no ampahafantatra ny zavatra rehetra hoy ianao. Ka fanahy masino, miantso anao zahay, fanahy masino, miantso anao zahay. Ampahafantaro anay ny elokay, ibebahanay aminao ka mba ilazanay koa tahaka ny Davida hoe taminao dia taminao no nanotanay. Ary izay ratsy rehetra dia nataonay teo anatrehanao. Ka marina ianao raha miteny ary tsy manan-tsiny ianao raha milaza. Ny fotoritory sy mangorakoraka mantsy Jesosy tsy mba ataonao tsinotsino. Amin'izay fotoana izay dia raha iverina aminao tokoa zahay dia mba ho lazainao koa tahaka n'ilay zanak'adala. Ity zanako ity very ka hita indray ary maty ka velona indray. Raiso izay Jesosy fa zanakao. Raiso izay Jesosy fa mangetahetanao. Mankasitraka Tompo. Raiso ampinoana ny tsodrano izay. Ho tononona amin'ny anaran'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika manao hoe fa hitay anao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao lalandavany Jehovah ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao lalandavany Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana. Aoka tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'ny Tompo hoe anaka, atoloro ahy ny fonao. Ary dia voavela ny elokao. Raha toka mibebaka marina sy mitondra ny tsy fahamarinana rehetra eo am-poditry ny azo fijaliako. Jesosy Tompo, manandratra anao any amin'ny avy indrindra izahay, mideranao, anao ny laza ny voninahitra ny hery sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra izany ka ankehitriny, ary ho anao mandraka izay. Aleluia.